Pateo Skadi Junior kosa indray dia nazava ny fandresen'ny USAnakady fotsy avy eto Analamanga rehefa niona tamin'ny antsinanana teo amin'izay lalao famaranana izay tamin'ny isa 420 na voaositra tompondakan'ny Madagasikara ny USAnakady fotsy soliterana Analamanga teo amin'izay Skadi Junior izay. Faositra ho tompondakan'ny Madagasikara eo amin'ny Skadi Junior ny Analamanga rehefa nandresy ny antsinanana teo amin'ny lalao famaranana ny Analamanga izay nisoliten'ny USAnakady fotsy tena ary ny antsinanana koa izay manao akanjo mavo amin'ny sary. Nazava teto ny fandresen'ny zareo avy eto Akady fotsy tamin'ity lalao famaranana ity tamin'ny isa 420 teo am-pialan-tsasatra dia efa nitarika tamin'ny isa 3 ry zareo avy ety Akady fotsy. Teo amin'ny fidirana faharoa dia nanindry ihany zareo avy any amin'ny antsinanana kanefa dia tsy nety nahafaty baolina mihitsy tamin'ny alalan'ny hors-jeu mba nahafatesан'izy ireo baolina tamin'ity androany ity. Ny azo tsoahana dia efa tafiditra ao anatin'ny fahaiza-manao amin'ireo tanora any amin'ny faritra antsinanana ny hitaranja baolina lavalava. Mbola olana ho azy ireo ny tsy fahampian'ny lalao ka izay ny isan'ny lesoka na tonga ny isa elanelana. Efa zatra miaraka ary manatombo eo amin'ny lafin'ny teknika sy ny azakazaka kosa izy zareo avy ety Akady fotsy ka dia mazava loatra ny nibatan'izy ireo ny fandresena tamin'ity lalao famaranana ity ho an'izay hitaranja baolina lavalava Skadi Junior izay.